fitiavana sy ampifaliana lehibe ry avana no iarabako anao a tratrany zao maraina vaovao zao alohan'ny izarako aminao a ireo hery lehibe zay tokony ho tafitsika kristiana fa tena antsika zany a mila mitafy hery, mila manana hery, mila mitombo ara-panahy. Misy zany kristiana efa 10 taona izy zay niova fo a de mbola mijanona amin'iny toetrany a na etahany a tamin'izy 10 taona lasa zay ihany a mandraky ny androany hoe misy zavatra vitsivitsy zany a izay ilaina mihitsy tena atao andavanandro a mba hahatonga anao a tena hoe ity anao de aveo lasa hito de zany hoe mivoatra ara-panahy fa tsy mijanona fotsiny a alohan'izany anefa de zao a alao azava aloha ny mahavovonjy ny olona anankiray ny famonjena zany ho an'ny olona anankiray a de tsisy afa-tsy ny finoana ny Jesosy Kristy tompo, minoa ny Jesosy tompo de ho vonjeny ianao sy ny ankonanao a asan'ny apôstôly toko 210 a ka ny 9:30 ny finoana ny Jesosy rery ihany ny mahavonjy de rehefa aveo am'izay a iny anao le mino iny ka nandray ny famonjeny iny a iny a mila mitombo a mila miasa sy ny sisa. Misy zavatra anaky 5 reto a 5 tahaka ny ratsan-tanana 5 a izay azonao raisy tanana mihitsy ny a ny vokatra azo a avy amin'reto zavatra 5 reto a eo amin'izany atao hoe fitombona ara-panahy sy hery ara-panahy. Zavaiko tsara ny voalohany de ny vavaka, iza moa tsy malala fa tokony mivavaka na mivavaka rery ianao a na le tenin'i Jesosy koa hoe raha misy rona telo mifanaiky angataka zavatra amin'ny anarako a ny zavatra ilaina ry havana le atsotsika matetika isan'andro hoe vavaka manova zavatra de manana vavaka feno finoana ara-pinoana fa misy olona vavaka fa pokaty ny fihetsika ny fiseho hoe pozity velany a sy ny fombafomba rehetra ao tsara fa le finoana tsisy mihitsy zany ny atao hoe vavaka tsy mandeha makaizy tsy mavita ininona tenin'ny tompo mihitsy manao hoe raha manana finoana tahaka ny voatsinapyray azy ianareo ka hiteny amin'ity fitendrombohitra ty hoe mifindra de anaiky anareo izy ny vavaka mahafindra tendrombohitra zany de ny vavaka manam-pinoana hoe tena i Jesosy zay mivavaka tena eto ianao Jesosy, tena misy ianao Jesosy, tena tia Jesosy, tena miresaka aminao. Samy manao an'izay daholo tsika inoky zany a samy efa manana an'izay daholo. Faharoa de ny tenin'Andriamanitra na ny baiboly tsy hoe option tsy hoe safidy io azo atao azo tsy atao fa ianao zany raha te hitombo ara-panahy. Ny olona tsy mamaky baiboly, ny olona kamo mamaky an'io baiboly io a de hoentin'ny sentiment fotsiny a fahazarana fotsiny a tsy manana hery ianao. Eritrereto zany hoe ny olona anankiray a andeha hiasa ianao a tsy misakafo de nefa ianao ny asanao a mafy a de inona ny zavatra mitranga tsotsofin'ny olona any ampiasana any ianao satria torana satria nahoana tsy ampy sakafo. Zany koa ny olona ny kristianina tsy mamaky baiboly a dia mato azy a ilay finoana ao anaty ao a fa ny finoana de avy amin'ny toriteny ary ny toriteny avy amin'ny tenin'ny Kristy na ny tenin'Andriamanitra de le baiboly zay vakitsika zany anazahotsika finoana. De ny fahatelo a zay tsy apoizitsika indraindray de ny fiangonana zany fakanesana any am-piangonana mila mandeha any am-piangonana ianao ry havana fa tena mahamitaka ny olona milaza hoe any trano fotsiny mivavaka de samy vita ianao samy rery de vita mahamitaka zany ry havana fa tena tenin'ny apôstôly Paoly mihitsy ny teny hoe ary aza mahafoy ny fiarahantsika miangona toy ny fanaohan'ny sasany ary ao amin'ny Salamy toko 7:30 ry havana de misy teny mazava mihitsy ho vakiko aminareo hoe endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina tahaka ny diloilo tsara amin'ny loha izay mitsororika amin'ny somotra de ny somotry aroma izay mitsororika amin'ny morotongotra akanjony tahaka ny ando any Hermona izay milatsaka any tendrombohitra Ziona voadidin'i Jehova ho eo ny fitahina dia fiainana ho mandrakizay. Ao anatin'ilay fiombonan'ny kristianina ao anatin'ilay fifankatiavan'ny mpirahalahy de ny fiangonana izany a ao no efa nodidin'Andriamanitra ho ao ny fitahina ho fiainana mandrakizay. Ao ianao no mandray miara-midera miankohaka amin'Andriamanitra. Ao am-piangonana ianao no mandre Andriamanitra miteny aminao. Ao am-piangonana ianao
no manitsy anao Andriamanitra ary ao am-piangonana ianao no mandray fanasitranana. Zay ny fahatelo mamokatra mila miteraka vokatra ihany koa tsika, zany hoe tsy mipetraka fotsiny hoe kristianina miaino mandray fampianarana de mivavaka de zay de ampy, fa ianao koa zany mila mandeha ianao de mila mitory ianao mila mijory vavolombelona ianao. Tena tenin'i Jesosy mihitsiny amin'ny anaran'i Jesosy hoe azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanamasina aminareo, hery ilatsaka aminareo ka ho vavolombeloko. Eo amin'izay zany tena mila mijory vavolombelona ianao any mpiara-miasa aminao, any mpiara-mianatra aminao, any amin'ny olona mpiray vodirindrina aminao sy ny sisa. Mila samy tory an'i Jesosy ianao, fa raha ohatra ianao ka tsy olona manao zany de olona kristianina tia teny ianao, ny tenanao ihany no vonjenao, fa ny hafa nge mila famonjena ohatranao ihany koa fa mila mitory tsika. Fa Jesosy mihitsy nilaza hoe raha menatra eo anatrihan'ny olona ianareo za kosa mba ho menatra anareo eo anatrihan'ny raiko any an-danitra. Ary ny farany izay ataon'ny olona ambanin-javatra ry havana dia ny fiainona ny feoan'ny fanahy masina, ny fiainona ny feo an'Andriamanitra. Mila eo amin'ny fiainantsika zany tsika kristianina de mila manatona an'Andriamanitra manontany ny heviny, mila miheraminy tsika. Raha ohatra tsika zao hoe tena andeha hividy fiarana ohatra zany de mba hanontaniao ny hevitr'Andriamanitra, mety aminao ve io sa tsy mety. Davida alohany andeha hiady, tsisy Davida mandeha miady zany fotsiny hoe ay tonga ny fahavalo ndao ary hiady. Rehefa misy manafika izy de zao manontany aloha izy ahoana ny hevitr'Andriamanitra, de Andriamanitra miteny aminy mandana, Andriamanitra miteny aminy ianao mipetraka ianao de zay de mipetraka izy. Tsika koa zany amin'ny maha-kristianina tsika mila an'izany tsika, ary mila tena ianarantsika tena mipetraka mihitsy zany hoe amin'ny ahoana. Ka zao araka ny soratra masina de zao miteny amin'ny alalan'ny nofy Andriamanitra. Joba 7:5-5:10 de milaza an'izany hoe misy fanao iray itenenana Andriamanitra hoe fanao aroa aza nefa tsy tandreman'ny olona ozy izy dia ny nofy sy ny tsindrimandry amin'ny alina. Ny mahatsara an'io Andriamanitra miteny amin'ny alalan'ny nofy io zany de tena ohatra ianao zao manontany Jesosy hoe very ny zanako, mba tongafa Jesosy aseho de asehony ohatra nyreny mahita jery sinema reny ianao hitanao daholo ny any Antsirabe ao amin'ny ranona io le olona aotr'zao. Zay le ny fomba fisehon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny nofy fanehoany amintsika amin'ny alalan'ny nofy de angatao zany iaino zany ivelomy zany isan'andro. Amin'ny alalan'io baiboly io ihany koa Andriamanitra miteny amintsika, zay ny antsoina hoe makateny. Raha miteny ianao zao hoe Jesosy misy olona milaza fa anome marseho anary asainy makany am'izao na am'izao de mangataka ianao aloha maka baiboly ianao de mivavaka ianao. Jesosy ankasitrahanao ve ny andehanako any sa tsy ankasitrahanao? Rehefa omen'Andriamanitra teny mamy ianao de mandehana aza misalasala fa izy momba anao. Rehefa omen'Andriamanitra teny ianao loza fatezerana de aza mandeha. Zany anie ny atao hoe makateny, mangataka mihera amin'i Jesosy na tokony andeha na tsy tokony. Reo zany ny zavatra 5 raha iainanao isan'andro reo. Mila manontany an'Andriamanitra, mila miaino an'Andriamanitra, mila mijoro vavolombelona, mila mandeha mivavaka any am-piangonana, mila mandreny teny miaino ny mamaky baiboly ary mivavaka, na mivavaka manokana zany na mivavaka miaraka amin'olona na mivavaka sy fifadikanina. Mila ny herany vavaka ianao ary amin'izay fotoan'izay eona amin'Andriamanitra isan'andro ianao, ahita ny voninahitr'Andriamanitra isan'andro ianao ny vavaka manova zavatra mahery. Dia entanina trano zany tsika ry havana mba hizara amin'izay azonao rehetra hizarana an'izao vidéo zao, fa mba mahasoa ny hafa ihany koa tsy ampozinao mihitsy ny tsinona izay mety fetraka an'izany any amin'ny olona rehetra izay mba mandre azy ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.